avokoa sika rehetra zay fa eopotitry ny fahita lavitra am'ty androandroany ity. Engany kandroany ary mielony andraisantsika ny taona vaovao 2024 dia ahita fandresena lehibe ianao manoloana ny ady na tianao hatram'izay. Engany kandroany ary mielony ny andraisana ny taona vaovao 2024 ihany koa de ho azonao ny nangatanao tamin'Andriamanitra hatram'izay ary ho tahina be mihitsy ianao. Ry mpiany malala, azon'Andriamanitra tanterahana avokoa zany firarintso ataoko aminareo zany. Dia lay fandresena lehibe sy lay valimbavaka zay omen'Andriamanitra anao ary ianao ho tahina amin'ny fitahina lehibe. No zany mitona anareo any ino, tena ino, fa ho arak'izany tokoa no hitondran'Andriamanitra anareo mielony amin'ndraisantsika ny taona vaovao 2024. Zao mantsy araka ny faminaniana nety Isaia-paminany dia toavin'Andriamanitra ny teny zay alokin'ny vavany mpanompony. Ary ho amarin'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra tanteraka ny saina sy ny hevitra zay omen'Andriamanitra ny mpanompony ihany koa. Andao ke vakitsika ny voalaza mikasany am'izany Isaia 4:7-20 toy zao ny voasoratra. Azonareo atao ny manaraka ny tsy teny itsy. Ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy matateraka ny saina atolotro ny irako ao. Andriamanitra zany nampitondra teny any Isaia-paminany fa ho toavin'Andriamanitra ny teny ataon'ny mpanompony ary tantaran'Andriamanitra ny saina sy ny hevitra rehetra zay napetrak'Andriamanitra ao amin'ny mpanompony. Tsara Andriamanitra ry havana, tena tsara izy. Mino zato isan-jato an'io teny voalazan'ny Isaia-paminany io ao. Akoatr'izany voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany 7:7 fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe miara-miasa aminay mpanompon'Andriamanitra io Andriamanitra io rehefa misy zavatra tiany ho tanterahana eo amin'ny olona anankiray na eo amin'ny fianakaviana anankiray na eo amin'ny firenena anankiray. Fa nisy tena mampahery be amanokana ary hitomako anareo mba inonareo zao teny nataon'i Jesosy zao. Matio 20:20 lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Efa nambarako taminareo matetika ity teny ity. Tian'Andriamanitra ambara am'izany de hoe raha misy zany fanapa-kevitra raisinay mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany, fanapa-kevitra mikasany aminareo zay mpanaraka zao fandarana izao, dia ekena any an-danitra, amarinina any an-danitra, ary ho tanteran'Andriamanitra tokoa eo amin'ilay olona zay hitenenan'ilay mpanompon'Andriamanitra. Raha misy zavatra fehezinareo ety an-tany ho Jesosy de ho fehezina any an-danitra, ary raha misy zavatra vahanareo ety ambony tany ho Jesosy dia ho vahana any an-danitra. No zany raiso le teny le firarintsoa nataoko terem-boalohany, ary raiso amin'ny finoana fa hitondranareo ho am'izany ny tompoandriamanitra mielony amaranana ny taona na ihany koa hoe mielony andraisantsika ny taona vaovao 2024. Tena hitondrantsika ho amin'ny fandresena Andriamanitra ho ataony tokoa zany ry havana. Ho fiain'Andriamanitra aminareo ny nangatanareo zay tsy azonareo tany aloha, fa milaza izy androany amin'ny alalan'ny mpanompony fa ho tanteraka aminareo melony amaranana ny taona sy melony andraisana ny taona vaovao.
ary akoatra zany amoaka anareo ho am fitahina lehibe izy teny fikasana efa nataon'Andriamanitra tany alohabe zany ary mbola taony mandraka ankehitriny ka hoy aho hoe taonanareo a ny ino an'izay teny le teny nambarako terim-boalohany de lay firaretso zany tompoko mikasy ny am'fandresena zay nga matena horesantsika somary lavalava am'ty androandroany ity efa nilaza ny baiboly fa hitondratsika olony ho am'ny fandresena lay Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra narana zao rehetra zao hitondratsika ho am'ny fandresena izy amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika ahoana ho ny baiboly Korintiana voalohany toko 10:10 andiny 7:20 io voasoratra io zao ny témoignage nataon'ny Paoly isaoran'ny Andriamanitra tena misaotra n'Andriamanitra isika fa izy dia manome fandresena atsika tsy ho an'ny Paoly ihany le fandresena fa ho antsika rehetra zay fa nino a Jesosy zay fa manana Jesosy isaoran'ny Andriamanitra fa izy Andriamanitra tsy to de manome fandresena atsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika no zany ekeo Jesosy hitoetra ao anatinao aza vela hiala ao aminao mihitsy Jesosy na amin'ny andro io na amin'ny alina io ary arovo ny tenanao mba tsy voataona ny devoly mihitsy ka andeha amin'ny fiainana ratsy andeha amin'ny fiainana tsy araka sitrapon'Andriamanitra ianao ny devoly ange fetsy ary manana fomba be dehibe mihitsy izy a mba tonga ny olona de ny olona manompo an'Andriamanitra tsy ahita fandresena izany fetsy izy no zany de tonga lohantsika izy tondra fakapanahy misarika atsika mba anaovantsika ny sitrapony ny tanjony am'izany ianao aloha manota de efa mahafaly azy le izy ianao aloha miaina fiainana tsy madio tsy masina efa mahafaly azy le izy fa tena lehibe amin'ny devoly de hoe ianao tsy atsapa ny fahataterany teny zay efa naloky ny vavan'Andriamanitra ianao tsy atsapa ny fahataterany teny zay voasoratra ao anaty'ity baiboly ity ianao tsy andresy mihitsy fa ho resy lava na dia efa mitondra titre hoe kristianina sy olon'Andriamanitra azy zay mahatonga amy teny tery aloha hoe irike Jesosy hitoetra ao anatinao aza vela hiala ao anatinao mihitsy Jesosy na amin'ny andro na amin'ny alina ary arovy ny fiainanao mba tsy voataona ny devoly ho amy ratsy mihitsy aveliko ndray lay Korintiana voalohany toko 10:10 andiny 7:10 lay nambarako tery aloha hoe amin'ny alalan'i Jesosy no hanomezan'Andriamanitra atsika fandresena lehibe isaorany Andriamanitra zay manome fandresena atsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika de zao tahaka lay fandresena nomen'Andriamanitra ny olony tany alohabe tany ary mihoatra no zany azy no omen'Andriamanitra atsika na ihany keo ho ataony amitsika olony am'izao vaninandro misy antsika izao voasoratra ao anatyty baiboly ity matsy reo tantaran'olona amy karazana zay nomen'Andriamanitra fandresena tam'izany fotoany zany ny soratana le tantara mba ilazana amitsika hoe tahaka zany mihitsy no hitondran'Andriamanitra atsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika lefa maty ho atsika teo amboniny azo fijaliana ohatra iray ty tantaranisy fahiny tamin'ny androny Josoa hoy ny baiboly firenena 5 notarian'ny mpanjaka 5 no nijoro hiady amin'ny Israely zay notarian'ny Josoa de zao nataon'Andriamanitra nandresy Josoa sy ny zanaka Israely tam'izany fotoana zany hoy Andriamanitra tamin'ny Josoa tany am-boalohany melony tena irosona am'lay ady Josoa aza matahotra ianao aza matahotra andreo fahavalinao reo ianao na de maro be ary zareo aza matahotra andreo fahavalinao ireo ianao
dikany Andriamanitra mihitsy no ijoro iady am'ireo fahavalo ireo mba tonga ny Josoa sy zanak'Israely ho mpandresy. De zao eto mbola teny nataon'Andriamanitra tamy Josoa, ry Josoa, aza matahotra an'ireo fahavalo reo ianao, fa atolotra eo an-tananao reo fahavalo reo, za mihitsy no hitrantsehatra de ho roviko daholo reo olo reo, de atolotro mba ho resy eo an-tananao. Dikany averiko ndray le teny tery aloha hoe Andriamanitra mihitsy no ijoro anampy an Josoa iady am'ireo fahavalony ireo, ka atonga an'ireo fahavalo reo ho resy mora foana, tsy hoe ho resy manahirana fa ho resy mora foana eo alohan'ny Josoa. Andao nge vakitsika voasoratra ato am' Josoa toko fahavalo, toko fahafolo safady de ny andiny fahavalo, to zao voasoratra: ary ho Jehova tamy Josoa, aza matahotra azy ianao, fa efa natolotro eo an-tananao izy, ka tsy hisy ajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Mampahery be nge ry havana malalany mieritreritra sy misaintsaina zany hoe lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra zao, lay Andriamanitra nahary ny tany sy ny sika zanak'olombelona, izy mihitsy no mitrantsehatra manampy ny olona zay manompo azy mba hivoaka mpandresy manoloana an'ireo fahavalo mitsangana iady amin'ny olon'Andriamanitra. Mampahery be mieritreritra zany ry havana malala, ary tena zay mihitsy no fanaon'Andriamanitra hatrany am-boalohany, ary mbola fanaon'Andriamanitra mandrakakehitriny. Vokany zany a de resy mora foana teo alohan'ny Josoa sy ny zanak'Israely reo fahavalony, ary nandositra mihitsy, rehefa resy de nandositra engane ka ho resy eo anoloanao zay rehetra mitsangana fahavalonao, ary andositra mihitsy izy, tena andositra mihitsy izy. Ndao vakitsika amin'ny Josoa toko fahafolo andiny fainambe folo: ary nandositra ny mpanjaka dimy ka niery tao anatin'ilay zoy any Makeda izy. Riavano nosoratany izany tantara zany mba ilazana amitsika olon'Andriamanitra ankehitriny am'izao taonjato faraky amby roapolo taona arivo fahatelo zao, fa tahaka zany mihitsy no teny'Andriamanitra itondranantsika am'izao farantaona izao, ary mielon'ny andraisantsika ny taona vaovao efatra amby roapolo amby roa arivo. Itondrantsika ho amin'ny fandresena ny tomb'Andriamanitra tsy tovo. Ny condition nefa de ity: manana finoana fa hitondrana ho am'izany tokoa Andriamanitra androany, ary mielony amarana ny taona sy mielony andraisana ny taona vaovao. Le izy mety eritreritra anao hoe ho possible ve zany? Andro vitsivitsy isan'ny saina de hifarana ny taona de ho possible tanteraka amiko ve zany? Kanefa niady atreko ity tena enjana be, ny olana mahazo ahy ity tena mafy be. Riavanao, possible avokoa ny zavatra rehetra rehefa Andriamanitra mitrantsehatra eo fiainatsika. Possible avokoa ny zavatra rehetra, fa zay fotsiny hoe manana finoana ianao, manana finoana ianao, fa afaka no tanteran'Andriamanitra aminao androany zany, afaka no tanteran'Andriamanitra aminao mielony amarana ny taona zany, na mielony andraisana taona vaovao efatra amby roapolo amby roa arivo. Aoka fantatsika rehetra, efa teny ataoko matetika amin'ny olona zay miain'ny toroteniko ity, fa Andriamanitra de tena miasa ary mitondra fahagagana ny finoana zay ananany olona. Misy an'Andriamanitra hiasa amin'ny forma magaga ny finoana ananany olona. Zay zao le zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Josoa. Ohatra ambarako ity, tonga tany maina zao a ny ranomasina mena, le voalaza teo bokin'ny Exodosy toko faefatra amby folo, tonga tany maina ny ranomasina mena. Tsy hoe tonga tany maina tao anatin'ny fanatotofana azy nandritry ny roapolo taona
na nandritry ny 50 taona na nandritry ny 100 taona fa tonga tany maina tao anatin'ray mpiamaso ka natoka zany Israely afaka nandeha tam'izany lalany zany mba tonga azy ireo tsy ho babiny Egyptianina zay nanety azo avy atao fara. O baiboly finoana zay nanana Josoa na azafady nanana Mosesy no fototra na tonga an'izany ranomasina mena zany tonga tany maina. Satria hoe Andriamanitra ta Mosesy alay fo ny tianao de mandehana sararony rano. Tena enjana nge zany. Olombelona toy ny olombelona nge Mosesy. Amin'ny fomba ahoana no ahafahany manasaraka rony ranomasina mena? Fa de zay ny baiko men'Andriamanitra azy. De satria mpalopon'Andriamanitra manafinoana Mosesy de nalainy le telo de niazakazaka lay lela atao Mosesy nakeny amorony ranomasina de natsanga teo ambony ranomasina ny tanany miaraka am'le tena avy any ambony Andriamanitra nanao fagagana avy hatrany de nisaraka roa ny ranomasina mena. Nirodana tamin'ny alalan'ny finoana ihany koa ny mandany Jeriko tamin'ny androny Josoa. Tany ambolo verevitra Josoa sy zanaka Israely hoe ahoana no ataotsika fa misy manda be ty ny tanàna Jeriko ka rehefa tsy maintsy mamakivaky ino tanàna io tsika raha te ho tonga any am'le tany no lazain'Andriamanitra hoe omenatsika olovatsika. Ahoana no atao raha mbola ny kiondo sy ny eritreritra ary nandikany am'izay tokony natao Josoa niaraka tamin'ireo loolon'ny Israely de nahazo afatra avy any ambony Andriamanitra Josoa afatra avy any an-danitra hoe zao nataonareo fa irotana io mandany Jeriko io. De tao am' Josoa tokoa ny finoana ka dia nandeha arak'izay nolazain'Andriamanitra taminy izy. Vokany nirotana arabaky teny ny mandany Jeriko. Tena nirotana ka dia mora tam' Josoa sy ny zanak'Israely ny namakivaky ny tanànany Jeriko. Andao de vakitsika ny voasoratra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ato amin'ny bokin'ny Hebreo toko fa 1:20 de ny andininy 7:20 sy 7:30. Finoana no mitana ny ranomasina mena toy ny mandeha tany maina zay mba nandramany Egyptianina ka dia voatelina izy. Finoana no mitana ny ranomasina mena toy ny mandeha tany maina hoy ny baiboly. 7:30 Finoana no nampirodana ny mandany Jeriko rehefa nodidinina fotoana. Finoana no fototra natonga le mandany Jeriko zay mbandalana ka dia rava tanteraka rodana tanteraka. Tovy am'izany eko ty ambarako manaraka ity sitrana ary nandresy ny aretina lay aretina nampahorosina mpijaly ity vehivavy anankiray ity tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy taty ambony tany. Vehivavy narary nandeha raha antaona maro. Tena arabaky teny vehivavy nandeha raha antaona maro. Orosy ny jaly antaona maro. Ny vady aman-janany dia takizany ihany koa orosy ny jaly antaona maro. Kanefa no finoana nanana an'ity vehivavy ity dia sitrany izy ary ny voako mpandresy izy nanoloana ny aretina. Tany am-boalohany lay aretina no nijoro ho mpandresy ka isanandro de marary foana izy. Efa nanaikika ny 12 efa nanaikika ny 12 taona de tena miaresy izy. Fa tao anatin'ny ray mpiamaso no ny finoana nananany tonga de resy tanteraka lay aretina. Finoana ho ny baiboly no natonga ny ty vehivavy narary nandeha raha ity narary nandritry ny 12 taona sitrana tanteraka. Andeo vakitsika ndray ny voalaza ato amin'ny Lioka toko fa 8 7:20 sy 7:20 arao isoratra io. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona zay efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nasitrana azy akory. Zany hoe resy izy fananany lany tanteraka kivy izy zay raha maolona azy. 7:20 de na koa ivony Jesosy na vehivavy ka nanendry ny fiaviavin-damany ary niaraka tam'izay de nijanona ny aretina. Zany hoe no finoana nananany no natonga azy nikasika ny lamban'i Jesosy ary zay finoana nanana zay no namoaka azy ho mpandresy teo anoloany ny aretina.
jesosy moa de nanamafy fa ny finoana tokoa nampandresany vehivavy io eo amin'ny dimy fa vala mifapolo de zao ny teny nataony jesosy anaka ny finoanao no nasitrananao mandehana somatsara ny tiako ambara riavana marara de zao raha eo aminao ny finoana ary manana finoana tokoa ianao tena manana finoana raha ao aminao jesosy ary arahanao finoana ny fananana jesosy dia omen'andriamanitra fandresena lehibe ianao aza mametra n'andriamanitra ianao hoe araky le teko tery aloha eritreritranao hoe possible ahita fandresena via androany possible ahita fandresena via rapitso possible ahita fandresena via ao anaty zao andro vitsivitsy milony amaranana taona sy andrasany taona vaovao efatra amy roapolo sy roa arivo zao tompoko tsy mitsy ian'andriamanitra tao tsy mitsy vitan'andriamanitra fa nandrasan'andriamanitra amitsika de tsika manana mponoana tsika manana finoana tsy efa tsy tsaronao ve le teny nataony jesosy any amy jaona toko fa raiky ambe folo de faefapolo tamy jesosy nanapa-kevitra fa hoatsangana amy maty lazarosy de rehefa tapa-kevitra jesosy fa hoatsangana amy maty lazarosy de ony ny olona ony ny anabavin'lay olona maty efa maibo izy zao impossible ny mbola avelomany impossible de ahoanao jesosy tsy voalazako fa raha ino anao de hotanao voninahitr'andriamanitra tsy voalazako fa raha ino anao de hotanao voninahitr'andriamanitra eso fotsiny vaty io eso re varavaram-pasana vaty io fa hitanao voninahitr'andriamanitra zany hoe le finoana zany riavana tena tsy takatry ny saina fiasan'andriamanitra rehefa manana zay ianao hoe tena tsy takatry ny saina mampahery be aky mieritreritra n'lay fandresena miezinezina zay azony josoasy zany Israely firenena dimy mpanjaka dimy tam'zany fotoana zany tena tsapan'ny josoasy zany Israely hoe impossible ny andresentsika andreo tena satro ny andresena andreo fa no le andriamanitra zay tompotsika de afaka ny andresy isika tsika zany hoy josoa tsy afaka hiakina amin'ny heritsika tsy afaka hiakina amy tanjakitsika tsy afaka hiakina amin'ny fitaovam-pidiana ananatsika fa itsika de hiakina amin'andriamanitra hiakina amin'andriamanitra zay nefa nandray ataninatsika de tam'zany josoa araky le teko taminareo nazo afatra hoe josoa aza matahotra ary ianao hoe aza mitebiteby ianao aza manay ianao fa zao no anampy anareo ka rovoko daholo reo favalinareo reo ary atolotra eo an-tananao mba horesenao de resy tokoa ny fahavalony josoa zay zanjany Israely na de firenena dimy miaraka mpanjaka dimy ary zareo de resy mora foana teo alohan'ny josoa sy zanak'Israely mampahery be mihitsy riavana ny mieritreritra an'zany de ohatry zay mihitsy zany tena tian'andriamanitra atao amitsika atoato fa de manentana hoe manana finoana tena manana finoana zay zany ny afatra lehibe hoentiko anareo am'izao farany taona izao fa melohany anaovantsika vavaka de ity misy filazana ray lehibe apetrako aminareo ity filazana amin'ny taona ho avy iny le izy raha sitrapon'andriamanitra dia anao fotoan-dehibe ao amin'ny palais des sports mamasiny izahay ny Alahady fa 7 volana janoary taona 2024 inona moa zany no ataonay amin'ny andro io ny tenako hijoro amy mampanopin'andriamanitra hitondra tsodrano lehibe ho an'ny olona rehetra zay ho avy ao fa maninona moa no anao an'zany fotoan-dehibe zany satria mino aho fa araky le nambarako taminareo tery aloha hoe matony tenin'ny mpanompo ny Andriamanitra matateraka saina zay ipetrak'Andriamanitra eo am mpanompo ny Andriamanitra akoatran'zany dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay
ary raisiko le teny natao jesosy hoe zay vaninao tembony tany ho vany any an-danitra, zay fezanao tembony tany ho fezany any an-danitra. Ka fifaliana lehibe ho ahy ny tondratsodrano lehibe ho an'ny olona rehetra amin'io Alahady 17 volana janoary taona 2024 etsa mini palais des sports Mahamasina. Miditra ny valo ora maraina io fotoan-dehibe io. Tsodrano lehibe ho ihany ataoko ao. Zay inoko fa iantoka amin'ny fiainan'ny olona zay ho avy ao mandritry ny taona 2024 izany. No zany tompoko. Asaina avokoa ianareo mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny Facebook. Na ianareo rehetra zay efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny fisinjoasan'Andriamanitra zay tariako zao. Atsona daholo ianareo, ilazao ny fianakaviana, ilazao ny namana, mba ho tonga amin'io Alahady 17 volana janoary io. Fantatry fahasoanao zany. Fantatry fa manana programa tsara ho anao Andriamanitra amin'ny taona vaovao iny. Ka mielon'ny any efany Andriamanitra programa tsara, de tian'Andriamanitra irariana soa ianao. Tian'Andriamanitra hotsofo mpanompon'Andriamanitra rano anao. De raina ny tompo. Tena de raina izy. Fa Andriamanitra tsara, Andriamanitra mpanao tsara. Zay zany no filazana lehibe ho apetrako amintsika. Am'izao fotoa zao azy dia hivavaka ho anareo aho. Manana olana ianao, hivavaka ho anareo aho ary ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy araka ilay tenin'Andriamanitra nambarako taminareo teo. Marary ve ianao, hivavaka ho anareo zay marary ao. Mba ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy manoloana ny aretina ianao araka ilay tenin'Andriamanitra nambarako teo. Tsara Andriamanitra, tsara Andriamanitra. Fa mielona avoaka le vavaka, andeotsika hiaraka anao hira anankiray. De aorinan'izay hira zay de hivavaka ho anareo aho. Miomana, afaka mandoalika ianao. Miomana, atsofo ny ankony anao hoe avianareo fa no vavaka ho antsika pastera. Azonao atsona ny fianakavianao. Andahoaritsika hiaraka anao hira anankiray. Jesosy ny fahasoavana nomeny ao anay. Averitsika ihany akany
hira manambara ny famonjena atolotro anao Jesosy vavaka ia de misaotra tompo isika tam'izay irany arantsika nanao zay a da ho ary vavako anareo petrao fonao tananao na mandoly mihitsy anao de manana finoana fa iatefany aminao ny herin'Andriamanitra amin'ny alala vavaka zay ataoko. Andriamanitra rainay eo ianao no la izy hatrizay ka ho mandrakizay talohanao tsy misy andriamanitra hafa ateorinanao tsy misy andriamanitra mandimby ianao no andriamanitra rainay noho ny am' Jesosy Kristy mamindra fo aminay rehetra ianao am'izao andro vitsivitsy mielony amaranana ny taona izao mamindra fo aminay ianao ary avelao ny elokay rehetra sasa ho am' rano Jesosy izahay mba adio ka hitafy fitafiana fotsy tahaka ny oram-panala sy tahaka volon'ondro fotsy araky ny faminanina nampitondrainao anisay ampaminany ary am'ty androandroany ety amangy ny olona rehetra anao Andriamanitra ka ho fahasoavana lehibe mihitsy fiainany tsiraray avy ahita fandresena izy mielon'ny amaranana antaona sy andraisanao taona vaovao ho tanteraka aminy ro zavatra nangatany taminao Andriamanitra zay nangatany hatramin'ny ela tanteraka aminy zao zany ary ho tahinao be mihitsy ny tsiraray avy atoato de rainanao Andriamanitra ary am'izao fotoana zao sidranina amin'ny anaran'i Jesosy no lamarary esoriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny heriny aretina hiala amy tenany olona trana tampon-doha ka trany ampalady ny tova rehetra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny fifitosina rehetra ny fanantenana rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotranao Andriamanitra ny amin'ny asa lehibe mpanaovinao ahy ary azo voninahitra ny am'izany ianao satria ho sitrana ny mara rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy anko mandediny demoni ny fanaratsy fotsiny ny olana ny ozina zay natonga olana teo amin'ny olona foanako amin'ny anaran'i Jesosy tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ro zavatra ratsy rehetra nety fanaratsy nety ny ozina toy ny olana miala daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy fandresena lehibeny ny fiainana rehetra fandresena lehibeny ny fiainany tsiraray avy androany ary mielony amaranana taona sy mielony andraisana taona vaovao 2024 misandraha tamin'ny avondrindra ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray misaotra tompo amen zay zany tompoko ny afatra nentina ho atsika tamin'ty androandroany ety ka de mirary fahasoavana ho atsika samy atratra le tena raiky amy 30 ny volana Desambra famarana ny taona isika ary amin'ny anaran'i Jesosy andray ny taona vaovao tsy hoe le isika de ifankahita indray tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko